ho fanampiana sy anomezana lalantsaina ireo mpianatra mandrato fianarana ao amin'ny IEFPA ACEEM dia anisy ny famelabelarana notarihin'Andriamatoa Alain RAFANOELINA izay mpampiofana sy mpianatra novolavolainy ity sekoly ity. Efa mitana andraikitra lehibe eo amin'ny sehatry ny asan'ny tenany ka nizara ny traikefany ho an'ireo zandry aty aoriana ahafahan'izy ireo mahafantatra ny dingana ametrahana rehefa hiditra eo amin'ny tontolon'ny asa ny tanjony araka ny fanazavany. Tanjona nandehanako taty zany Nizara tamin'ireo zandriko ataoko hoe zandry satria za zany sortant tato any hoe mba ahafahany ankizy zany mba fantatra hoe inona sy inona avy le dingana ohatrehana zany amin'le hoe sehatry ny asa zany satria rehefa mianatra moa ianao tanjonao dia tsotra hoe hiasa dia zay zany zavatra tsapako kosa aloha amin'ny ACEEM zany manakaiky kokoa amin'ny mpianatra zany izy inona moa le manakaiky amin'ny mpianatra les besoins ny information sy le hoe mba zavatra fahaizana be dia be matière mety hoe tsy araka ao ohatra hoe est-ce que amin'ny université hafa zany mety ohatra hoe ianao kokoa manao recherche misy ao ny université amin'izao manao en ligne ohatran'izany dia mianatra en ligne ianao dia za manokana nefa ny any anazy zany le hoe ampianarina mihitsy aloha nitako ny hoe dia ny appliqueko foana izy avy eo dia tavoaka keo. Taratry ny fahombiazana amin'ny fanabeazana azo tao amin'ny IEFPA ACEEM kosa ny fijoroana sy fahitana tanora tahaka izao ho kosa ny Filoha Mpanorina Ratrema William efa manana ny toerana eo amin'ny sehatry ny asa ity tanora ity ary tonga Nizara traikefa ho an'ireo mpianatra. Ny fanabeazana ACEEM dia manao zava-dehibe ny fampitarana fahalalana ny fanofanana ara teknika an'ireo izay voakasika izany tsy atao mban-javatra satria izay no andrasan'ny olona amin'ny sekoly amin'ny toeram-panofanana kanefa ambon'izay dia tsy ataon'ny ACEEM mban-javatra koa ny lafy ny toe-tsaina mampanahy zany an'ireo tanora izay azona ao amindreo ireo mitambatra zany no mamolavola ny tanora mivoaka avy eto amin'ny ACEEM. Androany zao dia nisy teo nanao famelabelarana voaka tato amin'ny IEFPA ACEEM izay mpianatra tato ihany fa manana tompona andraikitra ambony amina orinasa fa fizara tamin'ny tanora tato amin'ny IEFPA zany ny lalana tokony izoran'ny zareo sy ny fomba tokony iainan'izy ireo no avin'izy ireo manomboka amin'ny ankehitriny zany. Namolavolana tanora hiditra sy aomby eo amin'ny tontolon'ny asa ny tena anton'izao famelabelarana izao ho kosa ny talen'ny IEFPA ACEEM Andriamatoa parfait Andrianarivelo ka ny tanjony dia isian'ny fiaraha-miasa ahafahan'ireo mpianatra izay anomana boky mahazo fahalalana sy tombony. Be tokoa nataony monsieur Alain RAFANOELINA teo satria izay moa ny anarana izy teo consultant izy izay nianatra teto amin'ny ACEEM teto any zany dia amin'izao fotoana izao izy fa manana toerana lehibe ao anaty maison d'entrepreneuriat zany hoe manofana ho mpandraraha mihitsy ka izay no volavolainy sy azavainy teo zava-dehibe tokoa izay satria izay no tena tsy ampy amin'ny tanora zao izay toe-tsaina izay tiana mamorona sy mandraraha sy entina miatrika avy hatrany ny eo amin'ny sehatry ny asa zany ka hitako mihitsy fa hoe tena ilain'ny tanora mihitsy ary nanitikitika ny tanora maro mihitsy le famelabelarana izay nataony izay témoignage moa zany satria ny fiainana mihitsy ny tena isan'ny nasoratiny tao anatin'ilay famelabelarana izay nataony teo. Isan'ny trandrahana amin'izao fotoana izao dia mba ampiseho aminao témoignage ihany koa satria izay zany ny tanjona dia hoe le ankizy tavavoaka eto dia olombanina sy tafiditra amin'ny sehatry ny asa avy hatrany fa tsy renireny fotsiny. Afapo tamin'ny famelabelarana izay nentin'Andriamatoa Alain RAFANOELINA kosa ireo mpianatra izay tonga nanatrika izany betsaka ny traikefa voaray azo mba ahafahana manomana tsara ny resaka stage ary indrindra fa ny fanomanana boky araka ny fanazavana netindreto solotenan'ny mpianatra ao amin'ny IEFPA ireto. Zavatra voaray misy expérience be dia be amin'ny fiainana amin'ny resakasa misy anatra torohevitra sy ny sisa be dia be mihitsy ny afaka raisina amin'ny zavatra nataony rehetrarehetra teo amin'ny fiainana sy amin'ny fianarana izy indrindra amin'ny anao mémoire sy ny anao stage dia naneho hevitra izy hoe marobe ny lalana mety andehanana sy afaka le. Tsy mijanona eo amin'ny resaka fanabeazana irery ihany ny sekoly IEFPA ACEEM fa mitondra ny anjara borikiny ihany koa eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ny fahavalo amby roapolo martsa ho avy izao araka izany dia ho avy hitsidika ny akany kolo fanantenana eny Ambohijanaka ny tompony andraikitra ka hanome tolo-tanana na don ho an'izany akany izany.